émission spéciale, ça se dit, bien dit. Fa magnano balazantsika jiaby izay magnaraka sy tapoka ny fandaharana sasy dibiendia izay hitantsika any amin'ny page sasy dibiendia sy groupe ino vaovao izay araka fanampanantenatsika tamin'ny herinandro ty dia ny chorale feno fitiavana izay hitantsika magnano fity miaraka tamin'ny blakana dia ireo évangélique zay nataony igny no ivahiny atao fandaharantsika ka tonga ato reo ivahito amintsika ka faly miaraban'ireo atsika nanaiky mivahiny ato amin'ny fandaharana sasy dibiendia isika faly miarabanareo avy amin'ny chorale feno ya alors dia tsika amin'ny famontaniana ny maro samihafa dia miaraka antsika jiaby zay dahatratra ny taogno 20 sy 20 hitombo famasina sy fahendrena antsika jiaby zay tagnaraka ny fandaharana voalohany ino natonga ny agnarany chorale zay tarivinareo ho chorale feno fitiavana ary efa 5 taogno miasana izany chorale feno fitiavana zany ya ny chorale feno fitiavana zegny tamin'ny 1993 no niforona dia 25 ans eo zany izay amizao amin'ny 2018 dia ny antony ny safidianana ny anarana hoe feno fitiavana dia Andriamanitra dia fitiavana dia mihira ho an'Andriamanitra libera n'Andriamanitra dia izay no antony ny safidianana ny anarana miavaka hoe chorale feno fitiavana. Hatreto zany efa namoaka araky tsary na araky hira efa misafiry eo ianareo hatramizao fotoana zay resantsika zany efa telo zany hoe misy ray mitondra ny lohateny hoe Kristy Lomotsoa faharoa mitondra ny lohateny hoe miambena amin'ny vavaha ary fahatelo izay mbola vao mafana ty mitondra ny lohateny hoe Leomeko amizao fotoagna zao zany manakoana izy olona ny fidirana izany chorale zany mila efa manana talenta be tsofoka ao sa mila rehetra zay te hiditra dia afaka miditra eo agnatin'izany chorale zany daholo tsy voatery olona fa mana talenta na hoe fa mahay mihira zegny manko mahadiso ny sasany mahatonga izy tsy miditsy chorale noho ny hoe zara tsy feo zao ao zegny ny andeha ianaranao feo ianaranao mihira donc tsy mifidy na mahay mihira anao na tsy mahay dia mahazo miditra dia zay koa zegny tsy mifidy tsy dia zay tsy dia nametraka critère hoe zao sy zao fa rehefa malalaka fotsiny anao afaka anaraka ny fitsika ao anatin'ny chorale dia raisinay an-tagnandroa dia ny ankamaroanay ao zay misy mpianatra dia misy miasa ahoana zany fifandaminana am'izany hoe misy mpianatra misy mpiasa zany tsy manano sarotra ve ny fanaovana famerena-kira am'izay fotoana zay aisaky ny fanaovanareo azy ny répétitionnay zany dia isaky ny latsinainy ariva sy ny zoma ariva ny antony manokana ny fidianana ny ariva dia mbola misy mianatra mbola misy miasa dia zay no mahatonga hoe ariva manomboka amin'ny 9 eo zany zay efa manomboka ny répétitionnay ary isan-kerinandro zany io répétition io afa-tsy zao fety zao zay nagnano pause hely mijano fa amin'ny février zay efa miditra manao anareo amin'ny chorale ve manmba manao karazany gadona rehetrarehetra resa fa misy gadona manavana aminareo fotsiny no tegna imasoro zany hoe classique makany ary tiako ampiarana am'izany fampadipadina zany koa manao ny fianarana solfasy ny solfège tonga dia resiko amin'ny fanontanianao zay tena farany teo zany hoe amin'ny maha chorale zany dia tena miezaka manaraka an'le norme internationale zany hoe norme internationale tiako tenenina miezaka hoe mianatra solfège tsy mbola faratampony fa miezaka zany mba mianatra ary mampiatra an'izay zavatra zay mihira zay atao mba hanaraka norme tsara ny firana resaka gadona indray hatramin'izay tsy ny chorale feno fitiavana dia tena hoe gadona somary mafampana zany afaka manao classique zay raha ilaina fa io zany jerena amin'le ankizy mpikambana manavana anazy koa
koa ny manao an'le tropicale satria avy amin'ny faritra ny ankabeazy lafivalolozy kambanao dia hita mahazoazo aina kokoa zany ny ankizy rehefa manao an'le gadona somary mafampana mihetsiketsika fa raha ho an'izay fa nanaraka ny albomany korafintany hatramin'izay ny ezana ho hita ao avokoa ny karazana gadona rehetrarehetra nentim-paharazana zay hita amin'ny foko misy eto Madagasikara zany hoe mba hita ao mety hoe misy salegy ao misy tsapiky zao mbola tsisy fa mety ho isy ato ato fa nisy kilalaka satria fa manakaikaiky ny tsapiky misy bagasy ao misy rehetrarehetra zany eo zany etrandrana zany le kolotsaina malagasy eto anivon'ny setry ny fiangonana fitorina ny evanjelin'Andriamanitra. Ianareo ve matsapa hoe amin'ny ny fanaovana koraly izay ataonareo ve tena ampiazinareo amin'ny fiainanareo andavanandro izay zavatra zay matsapa va ianareo fa miaina zany koraly zany foana zany nareo fiainareo andavanandro? Ya, izy moa zany hoe koraly de efa tafiditra ao zany le fitiavana mihira efa iainanay zany miezaka zany miaina an'izay fa zay olombelona ohatran'ny olombelona rehetra fa miezaka miaina am'izay hoe mahatoky mpihira anay zay. Manao kontrany famofoazany tanora hitantsika moa zao ny andro miaratsy ny fiainantsika miaratsy betsaka ny tanora mitaingy tamboho fotsiny sy zavatra atao anao ve mba manintona reny tanora reny amin'ny resaka fanaran'Andrian'i Kristy na amin'ny resaka fitaizana tanora anaraka ny lalana tokony izy? Efa agnatin'ny asan'ny koraly manko zany hoe mamoafo ny tanora ary zegny araka ny volagny teo amin'ny le gadonera ataonay efa niezana atao rythme varie zegny izy mba agnisan'ny zay manko amin'ny aumônerie catholique universitaire antony hoe ny ankamaroan'olo mivavaka ao amin'ny aumônerie ao zany mpianatsy université daholo de tanora de efa agnisan'le asanay zegny ny mamoafo ny tanora de mba miezaka sady efa maro koa zegny ny tanora magnaradia ny namany koraly mba mandeha mivavaka miditra koraly. Fahatonana anakiraiky ahoana hoe ny fahitanareo ny fomba fiainareo am'izao zany hoe ny rehetra zany anareo olo mba mpivohy ny resaka la mozika nareo koraly nefa hitantsika zao misy mpirelakelatran'y rehetrarehetra zany hoe irazao tontolo zao resahany ty misy mpirelagnelakelatran'y rehetrarehetra nefa ny hira natao zay ampitana afara sy hitaizana olo amin'ny ankapobeany nefa efa tsy de hitantaratra loatra hoe nakanto le zavatra na tena misy zavatra ampitaina le zavatra tena mbola agnatin'izay kalitaony amin'ny mahakanto azy zany ve ny fahitanareo any zany hoe ny avinareo momba zay zavatra zay itiako ho azo mbola tena izy ve ny zavatra misy am'izao satria ndraindray efa tena mamofady ny fomba ampitana ny hira sy ny maro samihafa. Ny zavatra tsapako aloha matetika zany efa miadina aloha zany ny kolotsaina mamalagasy ndraindray ny sasany zany manao an'io zavatra io ohatrany hoe noho ny fahitany ataony avy any ivelany zay zavatra ataony avy any ivelany zany de ohatrany hoe averina atao de zay ndraindray manimba le ho an'ny sasany mpamorona zay miezaka mamoy mitaiza fiarahamonina sy mikolokolo ny mpiarabelona aminy amin'ny alalan'ny hira de lasa tafiditra ho lasa safy be mantsina anatin'ireny de ndraindray manahirana ny mandinika anazy fa tsy mena tsiny ndraindray koa le tanora satria le firenena koa zany efa somary fasahirana de ndraindray zay iny zavatra zany ndraindray hitany mety hoe lalana iray mety ny atafivoany amin'ny fiainany koa angamba satria ndraindray raha tsapatsika fa misy sasany de manandrakandra ny zavatra izy ndraindray so de am'tiny no atafivoaka mety zay fieritseretako mety mahatonga andreny fa miezaka ihany zany rehefa hoanao zay mpanakanto zany hoan'izay mpanakanto zay fa miezaka nanao ny tsara toy izy zany le efa tsara vitanareo fa tanora zany mba maka modely an'ireny mba hitany hoe ay ity ny tokony lalana tokony ale raha anao sanganasa natsapa hoe nareo misy différence ve ny artiste anankiray malaza efa nandalo tao agnatin'ny koraly sy zay mbola tsy nandalo tao agnatin'ny koraly mita zany de misy différence ve zany zavatra zany
misy tombony kely. Ina zao ohatra mba tombony anandraka fanantaly-koraly ohatra tombony zany satria anao zany rehefa artiste misy ankonana kely miaramena aminao hoe musicien sy ny tariny kandi sy mpikirakira zavatra be da be raha ianao mba ataoko hoe mba fanandalo am'izany sehatra korala zany satria korala zany sy olona iray mahavita zao fa mila olona maromaro de zany hoe misy fitsipika mifehy zany zay fiarahana maromaro zay de misy zavatra ndrendray tsy maintsy deverinao de ndray misy zavatra tianao atao kanefa tsy fanaraka amin'ny be sy ny maro de ny tombony anananao zany misy fotoana anao mba nisy hoe mpampianatra ohatra tao anatiny ndrendray manko am'ireny artiste zany ndrendray enao zany raha enao le chef zany enao le chef de groupe enao le leader de eritreretinao hoe enao zany no mpandrindra zavatra eritreretinao hoe enao no mety indrindra ao amin'ny satria enao mitarika am'rehetrarehetra fa raha anao zany tamy mbola korala anao raha ataoko hoe tsy anao ny chef de chœur de enao zany nahazo fampianarana misy zavatra afaka mba hitsy anao zany hoe somarina ny feonao teto mba nisy panisy de zay le anao misy panity zay mihitsy ny tsara satria hitanao hoe eto zany tsy mety eto zany mety de hitanao hoe afaka miatsara foana fantarina zany apetraka anao anankiray ty zany teneny le olona tsy maintsy valina ahoana ny fomba fijerinareo amin'ny zavatra izay nataony Djilény Mbondy satria koraly zany tory aminareo tsy hoe mirao koraly koraly rany isy anareo zareo tara didisoa anareo tato amin'izay koraly feny fitiava samy koraly rany nareo samy fidirin'Andriamanitra ahoana ny avinareo makasika iny izay zavatra zay nanareo safidy zany fiainana tsy samby olona amin'ny choix-nazy de angambany tsy anjaranay zao ny tsara ivolana hoe mety sa tsy mety tsy anjaranay zao fa matoa izy mifidy an'izay de zay no lalana fidiny fa atsika zay manana choix foana amin'ny fiainana hoe za agnano tsara sy agnano ratsy de zay Izy mitapy faharoa amin'ny fanaranatsika mahakasika ny DVD izay navoakanareo ty misy DVD troisième album-nareo satria nafampana be tamin'ny farantaona teo nivoaka ny izay fito naranareo featuring naranareo tamin'ny Black Nadia Razabe satria amin'ny ankapobeny resaka Black Nadia no voatola tamin'ny zavatra iny de misy ataranareo hita ny olona fa Black Nadia tena nafotoka tamin'le izy inona mariny zavatra fonosiny iny hira iny aniza mariny tegna tompony inona ny fiaramiasa nisy taminareo satria betsaka mipakafy Black Nadia sy mipakafy nareo korany feny fitiavana no tiafantatra marina makasika iny rakitsary sy ny fiarahanareo ny hira iny voalohany indrindra aloha misaotra ny Black Nadia zay nanaiky nareny asa taminay tamy fanavokosany ny rakitsary mpagnotany bebaka iny zany hoe raha ataoko hoe amin'ny ankapobeny zany asa fitoriana zay atao amin'ny korany feny fitiavana zany tianay isandraka bebe kokoa satria rehefa nanao premier album sy deuxième album zany hoe fa tafita ihany ny afatra fa mbola tsy araky n'le tena nieritreretina fa sira zay efa mahay Black Nadia efa be dia be ny malagasy makafy azy tianay le mpankafy Black Nadia rehetrarehetra zany mba azo ny afatra zay mba mpitainy korany feny fitiavana zay tena antony lehibe andreo zany rehetrarehetra mba samby mahazo ny anjara efa malaza tokoa izy fa ny tena zava-dehibe amin'ny korany feny fitiavana zany de hoe mba ho tafapaka any amin'ny tsirairay ny afatra zay ny tena message ngeza be avy amin'ny korany feny fitiavana ny karamena ve izy tamin'ny fiaramiasanareo igny sa hoe samby niterim-panahy anareo hanao iny zavatra iny izy zany
pahatsora ny tenena fa fiaraha-miasa satria izy de kristianina ihany koa kristianina ary ratsaivo tamin'ny fotoana izay mbola fampiasaka voalohany latsaka mihitsy ranomaso raha vonahina ny hira iny fa le izy zany hira natao ho antsika rehetrarehetra satria tsika rehetrarehetra zao de samy mpanorika avokoa fa miezaka tsika mibebaka amin'Andriamanitra mba ahazo ny fanjakany lanitra. Black Nadia de rehetra rehetra koralina rehetra satria miantso ahy hibebaka reo miantso ahy hideran'Andriamanitra noho ny fisinareo tadidiny Black Nadia androany fa misy marin'Andriamanitra mahery marin'Andriamanitra ka de misaotra anareo rehetrarehetra i Black Nadia tiky reo olona reo nandresy lahatra amin'ny Black Nadia. Ok, manahoana ary ny hiranareo sily ambiny satria misy olona maheno hoe tsy de heno le sily ambiny amin'le le hiranareo fa lasa le portabebaka foana hany mandeha hany manakory ary ny resaka instruments na hoe misy matrakazy veo atao amin'ny zavatra satria hoe hanidika osafatsy CD zay dinanany. Ny mpanotam-bebaka monko zany tena efa henontsika any satria iny mivoaka voalohany fa neny le 6 ambiny vo tamin'ny Noël tamin'ny taloha kely Noël zany vo niboaka de normal be raha ohatra hoe mpanotam-bebaka no egny tsika jiaby any fa zay zany mbola misy stratégie ampikarakarana zany zay hoe karakory nagnaparatagna ny ambiny fa efa any ny CD zany efa maromaro mifaritra efa paritany amizao fa ny agnaparitaka ny hira mbola eo am-piandalana zay mikarakara ahoana ny fanaovana azy. Misy fantanisaka koa akety ary aloha tiako ampihany satria mbola ny mafisin'le olona ampy mandeha iza zany tena tompony le hira zay zany tena olo tenenina mafimafy koa hoe izy tena tompony le hira mpanotam-bebaka tary samy nampiditra ny zavatra nampidina atao ve samy tatena propose le zavatra zany hoe ny hira zany efa niforonin'ny chef de guerre tato amin'ny chorale fitiavana efa hira efa vita efa feo Black Nadia zany sisy nandasana tamin'ny nanao lity fa izy zany araka teneny koa fiaraha-miasa zany hoe izy mananaiky ny fiaraha-miasa fa ny tompony hira chorale fitiavana efa no malaza nareo zao izy le olona de raha ohatra nareo zao mba alaigny par contre raha hoe hoaria manoro na hoe tsy vatomandry na hoe tsy volondava ohatra manahoana ny fanaovana zavatra zay afaka manao an'izany ve nareo ary ina mety zavatra hoisy am'izay fotoana zay fanarahana zany teneniny araky ny teny tao mba nitenen'ny ramatoa filoha tao ao anatiny satria fotoana zany zao entina ty 2018 zany anakaikazana bebe kokoa atsika rehetrarehetra na kristianina na tsy kristianina anakaikazana ainareo raha misy moa zany tereny fanahy te hiara-iasa akaiky aminay de efa misy laharana any anatin'ny CD na afaka mbola an'le laharana afahana fampiantso zay rehefa aveo dia fotoanany zao afahanay manatona anareo na mety raha sitrapony tompo mety misy torony kely ataonay fa io ma miankina amin'Andriamanitra rery any mahaiza fandaram-tena fa zaranay zany misavisa fotsiny zavatra tokony atao. Ampiako an'izay zay avy amin'ny faritra maro agnatin'ny chorale ao de tegna tianay kokoa zany hoe hiara-iasa amin'ny chorale hafa na hoe olona tsotra miantso anay hoe tongava fa fampisehoana de vonona tokoa izay. Makasika ny fanaovana CD aby satria izy ampelatanatsika rehetra leo CD manakory efa izy aby mitoerana misy mahotrino ny vidin'izy io inona maza avy mba sy tia mikalitao zavatra ato ve tena hoe mavidy zay vidy zay ndavarotana zany sa hoe ohatra inona maro zavatra misy sasy olona le fa ry zavatra tsy arakaraka ny vidiny akory ny zavatra misy ato anaty fa diso fanantenana zahay hanjifa azy. Izy tiato malao tsara e ary raha hoe par rapport ny album premier album ny deuxième album de hita fa mivoatra kokoa voalohany raha mijely ho an'izay olo fa nahita de hitanareo fa
ny teto Madagasikara mihitsy zay nagnano clip nisy ty fa tsy hoe teto Antananarivo ihany no nagnanaovana izy ny jery toerana fa tegna misy faritra maromaro teto Madagasikara no nanaovana izy ty. Agnatin'izy ty aby dia ahitavantsika hira folo dia efa izy regny naoty eo ny mampiavaka izy misy featuring miaraka amin'ny mpanakanto efa malaza Black Nadia dia mbola hitantsika koa misy featuring koa miaraka amin'ny tombokola Jean-Emilien fa tsy zany misy ty dia mivarie be zegny le hira misy gadona maro ny kolontsaina malagasy ny avy anatsimo teny maro samihafa. Ohatriny vidiny ary ny vidiny dia nataontsika mirary zakany olo jiaby na izy ty tsy dia par rapport ny qualité fa mba ahafahantsika jiaby manjifa izy zegny nataonay 10 000 ariary fotsiny zegny ny vidiny araiky. Dia efa mipariparika magneran'ny Madagasikara agny izy ty fa zay izy io zegny mbana miresaka mandefa mampiparitaka izy agny amitsika. Ny agny amin'ny faritra Sava efa presque efa misy regny ancien coralais aby regny magnano vakansy agny, ny sasany efa samby nitondra. Ny ao Ambanja efa misy koa raha hijery azy nareo ao amin'ny école avitra misy neny Ambanja. Dia ny Sambava mandeha any amin'ny paroisse Saint-Thérèse Centre fa efa misy koa ao. Dia ny eto Antananarivo moa aminay tongava amin'ny Monnerie catholique universitaire dia mihitsika koa zahay Atsoatsy ery amin'ny librairie Saint-Paul sy le librairie ery Antanimena amin'ny Masera koa. Dia ny Anatamatavy koa fa misy dia tongava ao amin'ny Monnerie ny catholique universitaire Antamatavy Barikadiro koa fa efa misy mpivarotra anazy koa agny. Dia mbola hiesika zay andefa ho avy tsy hoela nenareo Diego. Mondava koa efa misy zay. Aiza ny tanan'ny Mondava ohatra? Mondava aloha zany mbola mahabo fa mbola hiezaka moa zany zay tena nataritaka azy maneran'ny Madagasikara any manontolo zay tena sitrako. Aza matahotra isika fa mbola mitovy any atokantranosika tsirairay rehefa tsika manjifa ny toezan'album. Ny programme azy programmenareo amin'ny choraly ina zavatra ho misy ny zava-baovao mety avoakanareo manaraka zareo tsy hoe izy clip hoe isintsy fa ny zavatra mety ho ataonareo atsoatso atotranareo ho anay mpakafia ny choral feo fitiavana. Ny programme zany dia famfantoka amin'ity 3e album ty. Ao anatin'izay zany voalohany ny fanaparitana anazy dia mety izy zany fampisehoana zay ataonay any amin'ny faritra indrindrandrindra satria ny eto Antananarivo efa eto ny fiainanay isan'andro fa hiezaka zay zany ikisaka ho any amin'ny faritra dia hiara-iasa ihany koa amin'ny choral rahavavy dia zay angamba ny raha fa ny détail madinidinika mbola ho fantatritsika miandalina eo. Fanampiny kely zay avy aty aminay koa zany na deo fa nandeha anatiny anareo io zany efa miomana ihany koa amin'ny karazana fanatsarana satria efa tsara ny zavatra feo zay fa henonareo anatin'izy ty fa mbola tsaratsara an'io rehefa tena mifankahita amin'ny vatana mikilileo an-tsetra izay na amin'ny alalana an-tsapanahy zany na fampisehoana ara afaka mana fampisehoana goavana izay satria manana mpitendry raha mpianina amin'izany izay afaka mamaly ny filanareo araka n'izay fa fitoriana ny base. Raha tiazo anareo ary aiza ny toerana ahitanareo choral feo fitiavana na ny lahafarobia mety azo anareo na misy page Facebook ve ohatra afaka ahitanareo raha maniry TRS aminareo na ifanirasera aminareo na ny olona maniry tahiditra any tevindaharana amin'ny choral feo fitiavana. Ny toerana misy anay dia aty amin'ny Monnerie catholique universitaire ao amin'ny centre Saint-Jacques-Bertieux Pointe 4. Dia raha te hiditra choral ianao dia ny répétition anay lundi vendredi hariva
ao amin'ny salle loko rose ao Ankatsobe ao zany misy salle ngeza be dia ao salle nanaovana répétition. Lahara taroby ny azahoananay 034 50 268 44 na 32 27 427 78 na 34 05 660 49. Misy page Facebook ve ohatra? Misy page Facebook zay feon'ny fitiavana Madagasikara zany no anaranay ao amin'ny Facebook ao. Aloha magnantsika izy misy fantana kely izay nanititika anaty teo. Marina be le filazan'olo hoe raha te hiditra raha te azo vady midira korary anareo zay mety samy tiako misy hevitra amin'izany zavatra zany zavatra marina be zany sa ao sasainsangy zavatra matetika eny manko zany na fikambanana rehefa tanora zany zavatra misy hoe tanora be da be kamba dia nandray matetika mitsiro foana hoe misy an'izany be teneninao fa iny zany indraindray ataoko hoe safidy io araky ny fahitako azy satria za manokana zao manambady afa sy tao korary fa hoan'izay manany safidy moa zany ataoko hoe satria mifankahita matetika ao mifankahita toetra ina mo maharatsy an'izany raha ohatra ka ho tena hifankaty maharitra tokoa le olona tsisy tsara mihoatra zany satria mifankahay tsara ny toetrany hoe ina maina ny toetranao fa ny ilalina zany araky ny discipline zay fantenena teo aloha misy discipline zany ao dia le discipline zany ezahana rano dia raha vomivoana am'le discipline zany tsy maintsy teneny tompona ndraikitra ianao eo anatrehan'izay zay koa angamba miezaka azy. Manamparana fandarana atsika ino ary mbô ny afatra ampitanareo hoany mpankafy na ny olona mahita zao fandarana zao ty hanampy na tena zavatra maro samihafa ny korali. Ny afatra avy aty amin'ny korali feon'ny fitiavana zany dia manentana antsika jiaby voalohany mba hiditra amin'izany korali feon'ny fitiavana zany zay tsy mifidy karazan'olo fa afaka miditra zay vao miditra dia faharoa fagnaraka zegny fanohanana anay amin'ny asa fitoriana zay ataonay dia jifao ny troisième album mitondra lohateny hoe leomeko amin'ny vidiny mirary delgage. Raha izitsika rehetrarehetra zany samy mandray anjara amin'ity manohana anay amin'izay vidiny zay tena mbola zavatra tsaratsara lavitra n'ity mbola tolotrainareo amin'ny quatrième zay mbola anarako ary manentana antsika zany mba hanohana ny original foana fa ka militsy amin'ny pirate fa tsy mahavelo asika tsy mahavelo anay zay ngamba mba hafa sy fa raha misy dia zay mate hizabo maritolona rety fa netatsika faraparana atya hizabo anareo zay manatrika ito miresadresaka amin'ny reto fikambana amin'ny sasidibienty zay zao zany no solotena vitsivitsy avy amin'ny korali feon'ny fitiavana ny tenako manokana Larissa no agnarako présidente ny korali amin'izao fotoana. Za Adler Théodore vice-président chorale. Za ndray Judy Soadily solotena ny chef de guerre izay manatrika atsika manaraka zao fandarana zao. Misaorana anareo korali feon'ny fitiavana avy eo amin'ny aumônerie catholique universitaire dia Tananarive Saint-Jacques Bertier aty Ambohipoakatso nanaiky ny vahiny atao fandaharana Sasidi Biendi ary saorana koa isika mpankafy sy mpanaraka ny fandaharana Sasidi Biendi zegny amin'ny page Sasidi Biendi sy groupe iny vaovao amin'ny herin'ny anito zao koa tsika hanaraka ny fanakanto hafa zay ankafizitsika veloma tompo mandratoana amin'ny manaraka ndray. Émission spéciale, ça se dit bien dit.